Resaka paty aloha zany jerena raha ohatra ka tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo no jerena dia teo amin'ny fito arivo taona teo no voaradon-toerana raha dimy arivo sy efatra alina taona no importation dia tamin'ny taona sivy folo sy roa arivo teo zany tamin'ny farany dia ny vokatra teto an-toerana zany 21 000 tonnes fa ny importation kosa midina 5 000 tonnes. Zay zany aloha zany zavatra voalohany zany zay. Ny consommation locale aloha tsy tena miova satria manodidina eo amin'ny 50 000 tonnes mihoatra kely eo zany ny consommationtsika eo amin'ny paty aloha zany. Dia mifameno tsara zany zay raha oharina amin'ny hoe production sy ny importation tambatra zany feno tsara zany zay namidina indray miakatra amin'ilay dia feno tsara. Mitombo foana reny isan-taona reny misy fitombony foana satria na anisan'ny mponina raha mitombo dia tsy hanamreny koa mitombo dia eo zany ilay hetsika ataon'ilay mpamokatra koa zany manintona an'ilay zany hoe mba hanjifa ny malagasy zany. Zay zany anisan'ny mampitombo fiarahana mikasika ny bodofotsy aloha ny resahana dia araka ny hitantsika zany hoe samy présent eny amin'ny tsena hita eny amin'ny tsena daholo na ny bodofotsy vokarina eto an-toerana na ny bodofotsy farana avy any ivelany. Fa raha tombanana tsotra izy mbola somary manatombo kokoa zany ny avy any ivelany noho ny vokarina eto an-toerana zany raha zavatra misy zany amin'izao tsy dia mitovy loatra amin'ny paty zany bodofotsy. Ny vovon-tsavony koa dia efa mibetsaka ny vokarina eto an-toerana ary misy zavatra hitantsika hoe misy marika zany ny vokatra izay importé izay fahitantsika azy taloha fa iny marika ihany zany ezahana tazomina vokarina eto an-toerana ilay izy. Tafiditra ao anatin'izay ohatra hoe vovon-tsavony extra pro, vovon-tsavony CI, vovon-tsavony inona moa ilay anaran'ity ilay Vaoline ohatran'ireny satria efa fantatsika ilay marika hatramin'izay fa tsy teto nanaovana azy.